Ndao ndray raha ho resantsika ny eo amin'ny resaky ny tsy fandriam-pahalemana izay hita fa mihitatra foana tato ho ato zay ary tsy vitsy no mitaraina amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay hita manerana ny nosy izay na dia efa miezaka manao aintso-zavatra aza ny mpitandro ny filaminana mba hampandry fahalemana ny Madagasikara sy ny malagasy rehetra izay dia misy foana ny indro kely ao anatin'izay rehetra izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dindro ny milaiky ny video antsika ary tsy arovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto tsy ampendela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba ho noho ny namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka nefa natsipoko terim-piantohana dia ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana ny ompanantsika misimisy kokoa atao anatin'ity video ity ka dia manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany any amandry tsara vaovao mampalahelo izy ity hasarotam-piaro tafahoatra loatra rangahy iray notondrahan'ny vadiny tamin'ny rano mangotraka tsy olona mianjaka zanahary akory ity ranamana hitantsika amin'ny sary ity fa rangahy iray izay voatondraka rano mangotraka no nasarotam-piaro tafahoatra loatra ny vadiny tamin'ny andro ny 20 Desambra 2024 lasa teo iny tao amin'ny komina Kalandy nangataka findainy izay mbola teny ampelantanany vadiny ilay rangahy ka nahatezitra ilay ramatoa nomenan'ny rangahy ny finday fa lasa kosa izy naka termos izay feno rano mangotraka aveo natondrany tamin'ny rangahy rehefa natondrany ny rano dia iny fa niparitaka naneran'ny vatany rehetra moa izay rano natobaka an'ilay ramatoa izay ka izao nahitavantsika any rangahy nosorana dentifrice zao mba hampijanona ny fanaintainana eny amin'ny vatany nilaza hiakatra any amandry tsara ity rangahy ity no hitsabo tena sady tezitra mafy ka hitory an'ilay ramatoa vadiny io hanatra ao anatin'izany rehetra izany dia na dia sary-piaro tahaka ny ahoana aza fa ny fotezitra tsy nanandrariny ka mahaiza ihany manatony ny fo izay fa sodia mananao foana ka hiteraka loza ho anao sy ho an'ny hafa ary mety hamoizanaina sy hampigadra izany rehetra izany raha toa ka tsy misy fitandremana manoloana an'izay hatezerana no nazarotam-piaro zay any analalava voasambotra ireo tomponantoka tamin'ny von'olona mahatsiravina tao Andavaravina raha tsy ivina ny tantara dia nanao fanamina mpitandro filaminana ireto andian'olona ireto nidina nakaray-mpianakaviana iray izay mpanankarena mpiompiomby monina ao Andavaravina komina urbaine Analalava nambaran'izy ireo tamin'izany fa voantso atao famitorana eny amin'ny bronzandary ilay rangahy ka izy ireo no hiraka nalefa ny komandiny tompom-paritra nampiseho taratasy hosoka tamin'ny quartier mobile izy ireo tamin'izany mba ahafahana mitondra ilay olona kanefa no tetitetehin'izy ireo ilay raim-pianakaviana izay mpanankarena be no sady manana omby ity vao niala kely ny trano nisy azy ka matitra drano ny 3 Jolay hifohany ray Aogositra 2024 lasa teo iny hosetrin'izay dia nanokatra fanadihadiana momba izany gendarmeria ka ny faran'ny volana Novambra 2024 lasa teo no voasambotra zandary avy ao amin'ny faritry ny Sofia izay tariny kapiteny Saya Rakotonirina izy efatra amin'ny rahalahy tomponantoka tamin'ny raharaha ity ary efa mandeha ny famitorana azy ireo amin'izao fotoana izao tratra niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny rongony izay 200 grama sy ireo efa vita amin'ny taratasy mirefy 12 cm ho fohana ary paraka gasy araka izany dia manao ny asa ny gendarmeria ary ho atolotry ny fitsarana moa izy reto taorian'izay famitorana natao azy ireo zay mety ho maro amintsika no hametra-panontaniana amin'ilay hoe fa nahoana no quartier mobile no avetrany natoky anyreto olona izay nisandoka ho zandary rety natoky azy ireo ny quartier mobile izay nandalovany rehetra nahita taratasy sy fanamina nataony ka noentin'izy ireo ity raim-pianakaviana ity ary notifirina mba ho faty tsy lavitry ny tanàna tao Andavaravina komina Analalava izay raha ny angom-baovao dia
misy ifandraisana amina hetsika fampandrin-tany izay nataon'ny zandary ka nahafatesana ireo dahalo izay mpampiorohoro vahoaka tamin'ny ditikana lalava iny ity tranga ity. Izay noheverin'izy ireo fa ho valifaty sy fandraisana andraikitra nataon'ny zandary. Kinanjo anefa dia hosoka daholy izany rehetra izany araka an'ilay fanambarana taorian'izay. Mampalahelo ny trangan-javatra tahaka an'itony satria any ambanivohitra any mantsy vantany vao mahita ny olona manao fanamiana izay ny olona any ambanivohitra any dia tsy manadiady fa avy hatrany manaiky sy matahotra anireny olona manao fanamiana ampitandry filaminana ireny. Ka tsy vitsy amin'izy ireny anefa no manararaotra ka misandoka ho manamboninahitra miaramila sy zandary ary pôlisy izay mba ahafahan'izy ireo mandrebirebi ny vahoaka sy misoloky azy ireo amin'ny izay habibiana tian'izy ireo atao izay. Ka izao no porofo ny zavatra nitranga tany analava izao. Mbola tafiditra ao anatin'ny tranga tsy fandriam-pahalemana indray resaka fanolanana moa izy ity izay efa noresahantsika teto ihany tao anatin'ny fotoana vitsivitsy lasa izay. Tany Antsohitany moa no niseho ity tranga ity ary milaza moa izy ireo amin'izao fotoana izao fa arovana mafy ilay miaramila nanao herisetra aranofo tamin-jaza tsy ampy taona tany Antsohitany. Tsy misy takona izay tsy ho hita na ny marina izay tsy seho na miezaka manadio tena mafy aza ilay miaramila nanao herisetra amin'ny zazavavy tsy ampy taona izay tsy manana hery hanohitra azy akory. Ity farany izay miezaka mampihely fa mitaky vola ny ray aman-drenin'ity zazavavy ity ho takalo ny fahadiovanjanany kanefa lainga marivototra ho fiarovan-tena mba hampanginana ny raharaha izany rehetra izany. Nanamafy ny ray aman-drenin'ilay zazavavy izay lasibatry ny fanolanana ity fa tsy nitaky vola na ariary fa mitaky fampiaran-dalàna mba tsy ho zary fomba mahazatra ny olona manampahefana ny fanaovana herisetra amin'ny zazavavy tsy ampy taona tahaka an'izao sy ny fanararaotana ny olona marefo toy ny rainy ben'ilay zazavavy efa somary nahazo taona ihany. Ka niakatra fitsarana moa ity raharaha ity ary ho arantsika eto ny mety ho tohiny ity raharaha ity ao Antsohihy ao aoriany izay fiakaran'ny fitsarana izay. Ka noho izany matetika hita na eny amin'ny fiarahamonina aza ny trangan-javatra tahaka an'itony. Izany hoe ireo olona izay tokony natao hiarin'ny vahoaka no matetika manararaotra an'izay vahoaka madinika amin'ny fanamparampahefana sy fanararaotam-pahefana izay ka tokony mba himatmatesana ihany ny ao amin'ny resakin'izay fampiaran-dalàna amin'ireo izay minia manararaotra fahefana izay ananan'izy ireo izay mba hanararaotana ny vahoaka madinika izay fa tena mahatsiaro tena fa mijaly ireo vahoaka madinika izay tena tsy manan-katao no sady any ambanivohitra any. Izay sy izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa naheto isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.